atao zany io IEM tsy tsony dia le stage mety tsy hiakatra tsony ny vidin-jiro tahaka ny ainantsika amin'izao fotoan'izao ve raha hoe io IEM io no ampiaritsika. Izao no teneniko anao si Bela, misy vahaolana ho amin'io nandritra ny telo taona sy tapany no niarahako ny asa tamin'ny General Electric. Io no mpamokatra herinaratra betsaka indrindra maneran-tany, orinasa amerikana izy io, ary efa nijery ny vahaolana rehetra zay, efa misy ny vahaolana hoentina amin'izany, ary efa hita ny vahaolana hoentina amin'izany abidinana ny herinaratra ary fantatra hoe toerana izy ny asiana anazy ao anatin'ny fotoana inona ny anaovana an'izany. Faly miarabantsika jiaby manaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy ny mahakasiky ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny no ho zaraintsika eto fa indrindrindra amin'izao fotoana izao ty fijaliana resaka jiro sy rano ary eo ihany koa ny lainga tsara lahatra ataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary antsoina hoe rainy lainga manko izy ary balarora isaky ny miteny ary ihany koa efa ela izy io nanao velorano tamin'ny vahoaka malagasy nandritra ny tondrany firenena zany nanomboka tamin'ny tetezamita ary nanomboka ihany koa tamin'ny 2018 propagande tamin'izany rainy lainga mpandainga hatramin'izao 2024 zao mbola misy foana ireo vahoaka mpanaradia azy miaiky ary mitehaka atsika vahoaka malagasy dia tondrona angamba atsika ty tsy maheno ve ny sofintsika ary tsy mahita ve ny masotsika ty ny olona mpandainga ndray no tiatsika vahoaka malagasy. Hitatsika zao ireto solombavambahoaka reto tsy manazo tambosina dia mitehaka na ireo mpanaradia azy reto mitehatehaka ho karamaina hitehaka ve nareo fa tsy karamaina hisaina handinika tsara izay fijaliana vahoaka mijaly hatramin'izao ty nanomboka tamin'ny 2018 efa hita taratra ny rainy lainga mpandainga ity nanao velorano dao manko jerentsika video izay fanehon-kevitra nataon'izany. Ny vola izay omeny ny fitondram-panjakana subvention omena zany jirama zany dia vola be tsy tokony tsimoana kolokolo be mihitsy ny ao amin'ny jirama ao herinandro ao iresaka amin'ireo amin'ny herinandro ampivory velorano tsy maintsy midina ny ofana gropy ampanofan'ireo olona orinasa eto amintsika ireo. Jiro ankehitriny tsy mitsahatra ny miakatra daholo hatramin'ny tosodran'ny olona isaky mandray faktura ny hatrany. Hitatsika ohatran'izany manko fa nehokevitra nataon'ny Andry Rajoelina mahavava olana hoy izy resaka jirama manana solution hatramin'izao aiza manko solution amin'izao fotoana izao ty. Hitatsika amin'izany manko balarora ataony mbola misy ihany no mitehatehaka ary manaradia anazy. Efa nanambara ny teny izy tamin'izany fa hoe manana solution vahaolana maharitra hoentina hiadina amin'ny resaka jirama ity nefa 2024 amin'izao fotoana izao ty tsy misy zany vahaolana zany poaka tsy lehilahy fa na vehivavy vadiny ihany koa anisany mpandainga. Ndao ro jerentsika zany video fa nehokevitra izany. Izany telo-kiafatra ka misy afatra lehibe nampitondrany ahy tianareo re ve zany afatra nampitondrany ahy zany tianareo re tia reny feo amin'ny anareo zao malefasy misy kabary nalefany ao satria izy tia hoeto fa ozy izy hoe tsy maintsy alefa afatra dia enotsika ny afatra nalefan'ny ramatovatiko dia niazy zany. Mila tsara manana anjara manokana ny fiarahamonina sika vehivavy. Raisitsika amin'izany ohatra ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fampiasana ny kovy fandrehatra vaovao dia ny etanol. Izay indrindra ny tetikasa voiziko ao anatin'ny andraikitra izay sahaniko amin'ny mahafoa ny paisy fanitenako izay fivondronan'ireo firenena afrikana miaro tontolo iainana. Koa ampitiavana sy ankafaliana no ilazako aminareo fa eto Ambilobe no ajoro ny usine voalohany amin'ny tetikasatsika izay amokatra izany etanol izany. Koa raisitsika vehivavy eto ny andraikitra anovan'ny fenitra fandrahoana sakafo ao-tokantrano amin'ny alalan'ny angovo madio sady mirary ny vidiny etanol no hiteraka asa maro ho antsika afaka volana vitsivitsy. Koa amin'izany ny vehivavy malagasy dia mirary soa sy fahombiazana ho antsika rehetra ny tenako.
ary ny renareo to zany dia hoajoro afaka volana vitsy ny usine fanaovana etanol eto Ambilobe no anaovana zany voalohany tetika zany tompolaso vavy. Izay sy zay ry vahoaka malagasy ny lainga tsara lahatra ataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny vadiny Mialy Rajoelina mitongava saina atsika ry vahoaka malagasy satria izao atsika nomen'Andriamanitra maso mba hijery tsara sy hahiratra, atsika ihany koa namen'Andriamanitra sofina mba hahiheno inona zavatra lazain'olona. Hitatsika zao fa nihokevitra nataon'ny zareo mivady izay mbola tsy hahatonga sainantsika ihany ve zany rehetrarehetra zany. Ny solombavam-bahoaka dia mitady voninahitra, ny ministra ireo dia mitady voninahitra, ary ny ireo vahoaka madinika reto tsy fidinasa noho ny fanabadona any vahoaka malagasy. Noho izany no zava-misy eto an-tany sy firenentsika koa entany ny vahoaka manodidididina anao any amin'izao zava-misy zao. Tsy vo 2023-24 zao zareo nitondra firenena. Efa nanome fanantenana poakaty velirano 2018 promesse hatram'izao hamahany olana hoy zareo tamin'ny 2018 jusqu'à 2022 miolana mahakasika ny jirama efa misy solution. 2024 atsika miaina amin'izao fotoana izao ty mbola io fijalian'ny jirama io ihany mampitaraina ny vahoaka mampikaikaika ny vahoaka rehetrarehetra. Koa izany ihany ve mbola handeha fidianana atsika ireo ben'ny tanàna rehetrarehetra maneran'ny Madagasikara, ireo solombavam-bahoaka reo hitatsika reo fa voninahitra sy vola mitadiavy zareo zay. Ary misy koa vidéo fanehokevitra nataon'ny filoham-pirenena zay ihany koa mahakasiky ny fifidianana, ary izy manko lany filohany Sadek, ary zany ihany ho izy fahitataratra fa hoe handeha amin'ny fampandrosoana kokoa ny vahoaka malagasy ary hamaha olana ino manko no hovoavahanao eo. Teo azy anao tamin'ny 2018 jusqu'à 2023 mandanao ray mbola problema hatrany ny iainan'ny jirama, nefa hatram'izao anao hilingiligny handeha hamaha olana aty Afrika. Zay ihany koa no fanehokevitra nataon'izay tao jerentsika mahakasika an'izay. Ary zay ihany koa no afaka nizarentsika eto tompolahy sy tompoko vavy, azadino hatrany miabone na manao zay na manao commentaire fa atsika hahatsara zavatra izay. Safidy atsika ho filohan'ny Sadek zany dia mijika fa efa mizotra makany amin'ny lalan'ny maritoerana sy ny sehatra iraisam-pirenena tsika ny dikan'izany manomboka amin'ny taona ho avy i Madagasikara indray zany no hamany olana misy ao anatin'ny vondrona Sadeky, ary Madagasikara tsy hitondra olana ntsony fa hamany olana aty amin'ny vondrona Sadeky. Efa itsika ihany koa zao no secrétaire général ny COI, ny commission de l'océan Indien. Isika ihany koa no filoha lefitra any amin'ny Nations Unies ao amin'ny fitarihana ny fivoriam-be izay atao. Manana candidat ihany koa tsika amin'ny tantara voalohany ho président ny commission ny Union africaine. Tsotra no zavatra lazaiko. Ny mampamiratra n'ity firenena ity tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy fa ezaka lavareny, ary ny zavatra afaka lazaiko ankehitriny dia tsapa hita an'ireo filoham-pirenena aty amin'ny continent africaine fa manana ny toerany zany Madagasikara zany ary mamiratra ny diplomasia atsika ankehitriny. Ho tohizatsika zany amin'ny ezaka zay anafaka ny Madagasikara ao anatin'ny aizina zay niainantsika nandritra ny taona maro. Mahandro tsika ankehitriny fa ny mpitondra ankehitriny reny nomenatsiny sa mpitondra ny fandimby mampieritreeritra sy mahalasa sainy zany. Fa kosa tsika tsy milavolefiny araky ny teny efa nomeko, araky ny fanamby efa napetrako, tsy maintsy mandroso Madagasikara, ary zay ny ilaina mpiara-miasa vonony sa anova an'ity firenena ity.